Ireo mpandrara ara-toekarena vahiny sy malagasy moa dia samy manana ny ambarany sy tao aoriana ny famelabelan-kevitra izay nataony kandida roa izay. Fa ho azy ireo dia fotoana nafahana namantatra ny vina ary fanomezana antoka ny mpandrara ara-toekarena ny fotoana androany. Vola Lavoavy sy Stéphane Rasafy Mandimbetrany. Nanome antoka ho an'ny mpandrara ara-toekarena ary nanome tsirom-panantenana azy ireo raha nambaran'ny mpandrara nanontaniana ny dinika ny isaina arahana tamin'ny kandida roa ery Rajoana Armampianina sy ny Dr Jean-Louis Lebanson izay mety hifaninana amin'ny fifidianana fihodinana faharoa. Ho an'ny mpandrara ara-toekarena ary Lalala Ramanantsoa dia nilaza fa zava-dehibe ny fotoana androany. Zava-dehibe koa satria fotoana anankiray nahafahan'izy ireo nanao famelabelahana momba ny fomba fijeriny ny ekonomia ankehitriny sy ny hitondrany koa ny ekonomia rehefa voafidy ray amin'izy ireo zany. Tamin'ny ankapobeny ihany moa famelabelahana ny ataony fa na dia zany rehefa natsapana hoe ohatrohatry ny ahoana ny fomba fijeriny tsirairay ny raha ara-toekarena eto amin'ny firenena. Ho an'Andriamatoa André Beaumont, filohan'ny antemena varotra sy ny indostrie France Madagascar na ny CCIFM dia nametraka fa fotoana famoazana ny mpandrara vahiny zao. Avec toutes ces histoires depuis 4 ans, il n'y avait plus personne qui s'intéressait à Madagascar. Il y a même eu, je répète, des entreprises qui sont parties. C'est bien souvent des entreprises chinoises, mais il y en a beaucoup qui étaient dans le textile, qui sont partis au Mozambique ou ailleurs. Donc il nous faut impérativement, dès l'instant où le processus électoral est en voie d'achèvement, il nous faut dès maintenant commencer à se réveiller. Raha ny zava-nisy tao anatin'ny efataona hoy Andriamatoa André Beaumont, filohan'ny antenimieram-varotra sy ny indostrie France Madagascar, dia betsaka amin'ny mpandrarano sy nijery ary nisitaka mihitsy an'ny Madagasikara azy. Eo amin'ny sehatry ny indostria ny fanodinan-damba manokana dia betsaka amin'ny mpandrara frantsay nitodidohany amin'ny firenen-kafa toa an'ny Mozambika hoy izy. Antony izay nambarany fa mahazava-dehibe ny famoazana ny mpandrara ara-toekarena frantsay ary nambarany fa mahavelom-bolo ny fanazavana nentin'ireo kandida roa androany tetsy amin'ny Carleton Anosy. Ny mpandrara frantsay izay anisany manana orinasa betsaka eto Madagasikara. Orinasa goavana frantsay 50 no miasa eto Madagasikara ary mpandrara ara-toekarena 3 no mampiasa ny volany eto amintsika amin'izao fotoana izao. I believe there's could be a lot of investment from South Africa into the country. I think once the country has stabilized, I think there's big opportunities for agriculture because there's a lot of similar farming conditions over in South Africa that are here, and we could send young people over to work with the farmers over here. And I think mining will play a big role. I think the mining companies in South Africa could work and teach or work closely with the mining companies over here. And resources of steel that we have in South Africa. So I think could be a lot of cooperation between the two. I know the clothing industry will benefit greatly as well between the two countries as well. Niza kandida lany amin'ny fifidianana filoham-pirenena rehefa voamarina fa manam-pahefana sy mpanara-maso ny fifidianana fa malalaka ary nizotra araka ny tokony izy ny fifidianana dia manantena sy mino fa betsaka amin'ny famatsim-bola avy any ivelany ho azo Madagasikara hoy Ramatoa Louise Fox, consul honoraire any Madagasikara eo anivon'ny antenimieram-varotra sy ny indostria any Afrika Atsimo ary vonona amin'ny fampiasam-bola eto amintsika ny mpandrara afrikana tatsimo hoy izy. Anisany sehatra nambarany fa afaka iarahan'ny firenena roa tota miasa ny fiompiana sy ny fambolena hoy hatrany Ramatoa Louise Fox. Afrika no jereny mason'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ary sopotra ho an'izao tontolo izao ary heverina hoy izy fa hanana anjara toerana amin'izany Madagasikara. Betsaka ny fiaraha-miasa azo atao hoy hatrany Ramatoa Louise Fox, consul honoraire any Madagasikara eo anivon'ny antenimieram-varotra sy ny indostria any Afrika Atsimo rehefa hita fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana.